Vavaka isika Andriamanitra ankehitriny ndreto ny vahoakanao tonga amin'ny fotoana andrenesana ny afatrao zay Andriamanitra miteneny ianao fa voninkaino izay vahoakanao. Amen. Rehefa namalala kristianina fa namiditra amin'ny alady farosi fibanjina no hevitra hoe mimana andray ny mpamonjy. Ny ten'Andriamanitra kana hafatra famparesana ho antsika riavana ary vatsy hoentsika miatrika indray ny herinandro vaovao dia ny filazantsara araka ny likoa toko faha 10 andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Tahaka ny mahazatra riavako dia entiko avy hatrany ianareo hiaraka hitrandraka ny texte isika. Anisany anankiray iriny pastera fantatra mantsy dia hoe ny fiangonana kady fotsy dia ambao fiangonana mpiatafika. Fiangonana iny izy teo mpiatafika mpitoro filazantsara ary dia raha voarainareo atsakany sy andavany ny toromarika rehetra omena ary voarainareo anatin'ny firakitana ny fomba fitrandrahantsika ny texte dia noko sy antenaiko marimarina fa ho tena fiangonana mpiatafika isika. Inona indray ary ao anatin'ity texte ity ny evanjely na antsoina hoe vaovao mafaly izay tokony anaitra sy amperitreritra avy hatrany raha vao mamaky ity filazantsara ny likoa toko faha 10 ity isika. Izay ny antsoiny pastera hoe zay ny pointy. Ny andihany fahasivy sy ny fahafolo izay ny vaovao mafaly ngezabe eto. Ndeo fakintsika vetivety riavako fahasivy sy ny fahafolo. Amin'ny anarany tompo aroy Jesosy tao anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Fa izy dia zanaky Abrahama koa fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy amin'ny jery. Zakaiosy ny andrandra ny tady famonjena nazo sa tsy nazo azo ny famonjena dia Jesosy tao aminy zay voalaza fa tanteraka tao amin'ny tokantranony lay famonjena Andriamanitra fa anisan'ny zanaky Abrahama koa izy fa efa tonga ny zanak'olona hitady hamonjy ny very. Zakaiosy nahazo famonjena. Fantarina mipetraka ho azy ho anao riavako dia hoe fa inona ny lalana ny zoran'ny Abrahama ny zoran'ny Zakaiosy, fa inona ny nataony, inona ny zavatra lalana ny zorany fa azo lay nitadiaviny, lay nandrandrainy, lay niomanany, lay nandrasany, lay famonjena Andriamanitra indro tafabaka teo amin'ny fiainany. Anio no tonga amin'ity tokantrano ity ny famonjena ho ny tompo. Fa izy dia zanaky Abrahama koa fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ary zay rehetra nrahantsika zao kena nataoky nahoana no azo ny famonjena eno koa miandrandra mitady ny famonjena izany riavako. Ary zany miazakazantsika tia tranon'Andriamanitra miandrandra ny fanasitrarany. Samy manantena famonjena isika ary samy miandrandra izany hoe ahita n'Andriamanitra zany isika. Zany natonga fanao eto ary mitanjona ho tratrarintsika dia elo tokoa tena ahita n'Andriamanitra ary ahatsapa zany fitiavan'Andriamanitra zany ary ahita fa azonao ny famonjena androany. Reto ary midingana telo riavako. Ny sorany Zakaiosy eto natanteraka ny famonjen'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Zakaiosy dia mpanan-karena na dia teo amin'ny daholo aza ny zavatra rehetra tsy afa-po tamin'izany izy ary tsy mivola makarena zao hitantsika zao natao hoe arena riavako fa Jesosy Kristy no tena arena. Ny fanananao an' Jesosy ao amin'ny fiainanao no tena mampanan-karenanao ary ny fanasitrana sy famonjena ho anao hanana zay lenjam-pamatorana rehetra mamatotra ny fiainantsika Jesosy ihany. Mba azahoanao ny famonjena azy voalohany riavana tadiavo amin'ny fomba rehetra Jesosy. Ahoana? Tadiavo amin'ny fomba rehetra Jesosy. Zany hitantsika tamin'ny Zakaiosy eto na dia teo anatin'ny arena maro samihafa ny aren'ny tany aza na tsy arbanga teo amin'ny fiainana izy ary mifantany ny Jesosy no famonjena ho azy.
ary efa fantany fa nandalo tao Jeriko Jesosy dia niezaka nitarika ny fomba rehetra izy mba hitan'izany Jesosy zany. Dia indro Zakaiosy anditady an'i Jesosy fa netiny olona ary zay maha Jesosy an'i Jesosy vao re fotsiny le tangoronany olona ezaka zany olona le rotonotony olona atao anaty zany abetsahany olona zany Zakaiosy no niezaka nanifatsifa asara fantatrao fa tena ny sainany manontolo netahita lalina tao anatiny nahitany Jesosy tena hitanao Zakaiosy manao misakisah miazakazaka tao anatiny olona zany ny fomba anankiray tokony hitantaratra amin'ny fiainanao miavana ary tsy zany ihany fa Zakaiosy koa navela ny braohatry ary fantatsika fa mpahoretra voalozana fotoana kely fotsiny zany bro zany dia inona mivery vola tsy tokony tsy voana ny fatiatoka fa tsy nahoany Zakaiosy zany fa lahara-pahamena teo amin'ny fiainany ny ahitan'Andriamanitra ary nioarana zay sakana rehetra tsy ahafahany mahita azy zany natao hoe nitady an'Andriamanitra miavana mahafony zavatra rehetra ary manao lahara-pahamena ka zay azo rehetra ampandeverina dia tsy maintsy ampandeverina zany olona mitady an'i Jesosy menitsika ihany fa misy asa-pionana zay atao dia ozytsika hoe okaloha pastera mbola misy masahirana ataontsika ambany zavatra fa meloha sy ambony mihoatra ny zavatra rehetra zany hitan'i Jesosy zany fa izany natao hoe mitady azy amin'ny fomba rehetra ary tsy zany try afaka fa Zakaiosy koa fokely tsy menatra ilay mpitondra fanjakana ambony fonctionnaire andeha hianikazo mavitanao ve zany mba direktera irianany renao nefa andeha hianikazo fa Zakaiosy nioara amin'izany ny famenarana ny edatr'olona tsy nampanindasy fa ny zava-dehibe ao anatin'ny sainy sy ny lohany dia ahitana izy ahitany Jesosy riavana malala azonao sarany saina angamba tsy mora nitady an'i Jesosy kanefa riavana rehefa tadiavintsika ny fomba rehetra izy dia tsy maintsy resinao avokoa zay mety falimena maolombelona ka ny fahavoy zany nioarany tamin'ny ainikazo tsy nalala meratra ary nioarany hatramin'ny famintaratra zany natao hoe mitady an'Andriamanitra riavako rehefa malala kristianina havana dia tokoa ty Zakaiosy lehilahy manamboninahitra mpiasa mpanjakana ambony ery ambony-gazo izy satria tia hitany izy tia hitany Jesosy ary rehefa nandalo Jesosy dia niandrandrazy riavana malala hitatsika ny tombony rehefa avy ao fa amin'ny Zakaiosy zava-dehibe tany dia hoe hitady an'i Jesosy ary tamin'ny fomba rehetra nataony hitadiavana azy rehefa malala kristianina avana betsaka ny mety sakatsakana amin'ny fiainanao betsaka ny fahaseranana eo amin'ny fiainanao betsaka ny olana mety menjady eo aminao betsaka ny mety heverinao lahara-pahamena mihoatra no ahitany tombo diavana malala tsy misy ny tena famonjena zany fa ny famonjena Jesosy kiady tadiavo izy karoa izy atao zay fomba eonanao amity ity fiangonana ity avako sehatra anankiray ahafahantsika miona mitolo ahafahan'Andriamanitra miresaka aminao atao filara-pahamena ny mazava-dehibe hoe hitadiavanao azy ary sakatsakana rehetra tsy ahafahany mifanatrika ny tombo io ary avokoa zany olana kely maro samihafa ve fa serana tonotokantrano ve ny olana maro samihafa everinao fa olana ve tsy maintsy mihoatra amin'izany sika atao filara-pahamena eo amin'ny fiainatsika mitady an'i Jesosy fa miantoka ny famonjenao zany ahoana moa ny tombo ankehitriny tonga amin'ity trano ity nina moa famonjena fa zanaky Abrahama koa izy fa efa tonga zanak'olona hitady hamonjy mivery ahita famonjena ianao rehefa mikaroka ahitany Jesosy fa zavatra anankiray faharoa avako aolona tanteraka ny famonjena aminao ny Zakaiosy tanteraka tany azo ny tadiaviny tanteraka ny famonjenao azy
satria mitady an Jesosy tamin'ny fomba rehetra izy. Fa ny faharoa riavako raha tia hitany tompoko ianao, tia azo ny famonjena, ampiatranoy ao an-tokantranonao Jesosy. Ahoana izy teo? Ampiatranoy ao an-tokantranonao Jesosy. Zay ndray ny dingana faharoa hitantsika eto riavako. Fa rehefa nikarika an Jesosy tamin'ny fomba rehetra, Zakaiosy tery ambony lingilingy ery ambony aviavy, nandalo Jesosy teny andrandra, ry Zakaiosy midina faikatra fa hiatrano any an-tranonao any. Dia niditra Zakaiosy ary nampiatrano an Jesosy dia nanina moa? Faly izy. Ry avana malala, zany ny tena fifaliana eo amin'ny fiainantsika riavako, mampiatrano an Jesosy. Rehefa aminao Jesosy tanteraka amin'ny fifalianao, ahoana ozy? Indro efa mitsangana ao am-baravaranao, Apocalypse 3:20, ka mandondona raha misy meny feoko ka mamoa varavarana, dia hiditra ao aminy aho ary hiaresaka vandy. Ry havana malala, hitahita ho an'i Jesosy ary fanidina fantatra ho azy mba ho ao an-tranonao riavako. Hiara-monina ao anatin'ny tokantranonao, hiara-sakafo aminao anatin'ny tokantranonao, ary aza-toloana fa ny fahaizantsika mametraka amin'ny Jesosy ivo ny tokantranontsika, miantoka amin'ny falafariana, miantoka amin'ny fifaliana, miantoka amin'ny fifankatiavana, miantoka amin'ny fifanteferana, ary miantoka ny fahaizam-pianakavy manifamela eloka rehefa ao Jesosy. Rehefa maolona ny jerevanao mivadinao, jerevanao ny zanakao, jerevanao ny trainao, dia tena hitanao fa le fahalemeny foana ny hitanao. Vao mijery amin'ny mama dia le mama mitabataba foatra, zany hitanao. Vao mijery amin'ny dada dia dada masika hitanao azy. Vao mijery amin'ny zoky, zoky mifanjana amin'ny rarasan'andro mba hitanao azy. Fa rehefa ao amin'ny Jesosy izay ao anatin'ny tokantranonao, hijerevanao ny vadinao riavako, hitanao ny hatsarany. Ay etsy alahteka tena lava orona tsara taretaka ny ao, ay veletsika karana endrika takin'io elaty. Hitanao daholo ny hatsarany, ny akantony, ny amevany, ary hitanao fa spesialy ny vadinao. Takizany koa ny dadanao ao an-trano, ny zokinao tena zoky rere sy voninahitra ao eo amin'ny fiainanao. Zany le olona manana ny Jesosy ao anatin'ny tokantrano riavako. Zakaiosy dia voalaza eto fa tena faly ary tena tontolo-panina sotranatra ho ateraka izany fananana an'i Jesosy zany ao anatin'ny tokantranonao. Ka na eo aza mety tsy fahazakana no ny toetra maro samihafa mba olona amin'ny ao anatin'ny tokantrano dia tadidio riavako. Fa rehefa ao amin'i Jesosy mijerevanao azy dia ao ilay tanteraka le hoe fa ny fitiavana manarina ina moa? Fahotana maro tena hitanao ny fifaliana miaraka amin'ny Jesosy. Ry havana malala kristianina, ny fampatrano an'i Jesosy aza tokotra. Raha tia vela ny hiditrano dia efa nitsofoko Jesosy. Sangaizany hiditrano ao anatiny. Itsika ao anatin'ny tokantrano mandray fanapahan-kevitra hamono varavaratra mampiatrano azy. Ry havana malala kristianina, ahoana zany fampiatrano an'i Jesosy zany? Mba mahafinaritra mba mizana zany itsika ary mety efa itsika. Fa rehefa misy mandondona, inona natao voalohany? Miaino aloha. Jesosy misaotranao aho fa tia ainao ka tsy mitsahatra miantso aho ho anisan'ny zanakao. Zay ny voalohany. Rehefa avy eo ndray vao mandeha jery ny trano, milamina avy ny trano. Zany mahatonga ny olona rehefa misy manodona dia mikropaka ao an-trano ao, misy latabatra be dia be mikisakisaka. Satria raha vao misy olona tadiditra dia inona zavatra mamaitra? Manahoana ny trano, diovina aloha ny trano, alamitra. Zao ny toy ndisa rehefa mpanota mahanitra eo anatrianao aho ka diovy amin'ny raha roso mamelany heliko Jesosy. Inona zany atao faharoa? Mangataka famelan-keloka. Vokatr'ilay inona moa izy teo? Ilay tsy fahatateranao. Dia rehefa fiandray fahatelo manapa-kevitra amin'izay. Ho avy eo, zany ataontsika rehefa misy matontona, ho avy eo zay vao mamono varavarana. Dia zay vao manapa-kevitra ianao. Indro manaiky andray anao aho, indro sokafako ny foko.
midera tanatiko tompo manjaka felo eo amin'ny fiainako zay ilay fandraisana amin'ny tompo averiko ndray mandeha tompo amin'izao fa tena tia ianao ka tsy mijaratra miantso ahy ho anisan'ny zanakao indrisy anefa fa mpanota mahanitra eo anatreanao ahy mamelany eliko ka diovy amin'ny rano soa enjy manaika andray anao ahy midera tanatiko manjaka felo eo amin'ny fiainako dia avao izy isan'andro aho ho mpanomatozy anao misitaka ao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zany dia afako ny fandraisana ny tompo manokana fotoana isan'andro ianao dia mandoaly mivavaka faharoa namenatsika teo ary raha teo tanteraka aminao ny famonjena ampiatranao hoe ao an-tranonao Jesosy fa ny zavatra anankiray fahatelo ngezabely hafa ary tiany tena andrasan'ny tompo amintsika ilany voalohany teo moa tadiavo amin'ny fomba rehetra Jesosy ary faharoa ampandranao tokantranonao Jesosy ary ny fahatelo farany aloavo ny trosam-pahotanao ino izy teo aloavo ny trosam-pahotanao ary zany zavatra anankiray tokony savantsika ry avako rehefa niditra tao amin'ny Jesosy sakanyosy ny monimonina ny Jesosy lasa niantrano amin'izay lehilahy mpanota Jesosy fa ho an'ny sakanyosy kosa i fotoam-pandinia tenady fotoana ny tsakotsakody fotoana ny verany manokana ny amin'ny fiainany ary nanaovany fandinian-tena ary vokatry ny fandinian-tena zay nataony ina zavatra ny trano teo ny fantany aizy tena mpanota aizy tsy tanteraka aizy mandiny ary zany ilana ilay antsona hoe mahay mandiny tena foana amin'ny fiainany fandinian-tena efa nampianarantsika manao foamina ianao foamina efa haitsika zany fa veribery tena ilaina eo amin'ny fiainantsika ina moa le foama moa kodorosika ao foamina fandrina eo ambony fandrina ianao no mandinika eo ny jerevanao le voalohany fombiazanao inona mba tsara vitako inona nety nataoko inona zavatra tsara mba niainako inona ny mba nankorazeny olona hoe tena bravory sy efa mahafinaritra ary tena afa ihany ho adady afa ihany ho aneny afa ihany ho azoky afa ihany ho azandry rendrehetra rehetra reny azonitra dia rehefa avy eo dia jerena ilay iny izy teo lay inona ndray le olanao ary eo ny tena olana ndraindray ianao mieritreritra ny Jesosy foana fa tsy fantatro fa ianao mihitsy ny tena problema ianao mihitsy ny tena olana ianao mihitsy ny tena fototra fanakotanao anatin'ny tokantrano na fikambanana na any amin'ny komity na any amin'ireny sapany reny ianao mihitsy ny problema fa ianao raha tsy mandiny tena tsy mahafantatra an'izany ny Zakariosy zao rehefa nandiny tena dia fantany aizy tena manina moa mpanambaka aizy ilay tena manina koa fa manotovetra dia manao ina moa afiry elo metra ary teo natsapany Zakariosy ny tsy fatanterahany teo nafantaratra fa izy tena mpanota dia teo natona azy aiko volana hoe raha iny tompoko aonao izy niatsasako ny fanarako omeko any malalaiko ary raha misy zavatra olona anaraiko tamin'ny fanapakana dia onerako avevatra edy vokatry ny fandinian-tena lalina na tonga zany ary tsy misy olona ny afako mety haiko ny fahotany raha tsy mandiny tena izy noho ilay Jesosy tao an-tokantrano natsapany ny tsy fatanterahany dia noneratra ny fahotany rehetra zany mantsona hoe fibebahana onero aloavo ny trosam-pahotan'Andriamanitra dia ho tanteraka aminao ry avako ny famonjen'Andriamanitra ary aloha toizana kely ny foamateo dia inona ny fahatelo le adiny hoe antenaina dikanatenana teo opportunité mbola manana zavatra anonerana ny zavatra tsy vitanao venao azonao anonerana ny fahotana vitanao venao zay nodikany opportunité onero araroty raha mbola nisy fotoana zay rehetra tsy fatanteranao hiazaka zao atao zany atreto Zakariosy na tiao fa nisy fahotana vitany dia hoe zany nonerana teo anatrihan'ny tompo zany zany no andrasan'ny tompo aminao ry havako fa tsy hoe lalainao tao ambilany tao lay nangalam-pihinana ka ifany aminao fiaina-koa dia fa hita hoe nangalam-pihinana tao ianao dia le fiaina-koa atao zany neny tsy mbola nakan'izany dia na fony ianao nefa le fiaina-koa mbola izy
any tananao aliandro fa tsy maintsy atao iny le fena koa averinao ambilany le retery neny nangalaiko tao amilay vilany averiko ty fa tsy fona nefa le zay any averinao any aminao onero mitosam-pahotana ary lay aima dia hoe mampiaya zany tikelema hoe raha mbola mitoy io dia aizany mety afaranao inona zavatra hitranga zavatra mety mampitera-tosa dia tsy andray ny famonjeny tombo ianao raha tsy tanterakao zany ary raha mbola mandrena fanaonao ihany ianao fa eto ry avako tian'Andriamanitra ho tanteraka aminao ny famonjeny dia tiany tombo hoe tianao very avako hitenena ny tombo aminao koa ny hoe anio dia tonga amin'ity tokantrano ity trano ity nina moa ny famonjena fa zanaky Abrahama kosa fa efa tonga ny zanak'olona hitady tsy amonjy very ny famonjena azy dia any fiaina fahatongavan'i Jesosy tokantranonao iarahanao miaina miaraka amin'ny tombo ary iarahanao miara-ny toetranony ao an-tokantranonao fa tsisy ray tsy matimaty amin'ny zanany fa matony ezaka manao azy ny ataony ray aman-dreny tsy matimatesana ho any zanany Jesosy koa matimaty amin'ny tokantranonao io ry avako sary-piaro amin'ny tokantranontsika ary tena tiany Jesosy tsy fony sary bidiano mitokantranonao io ry avako toetra ny Jakaozy tondra famonjena ho anao faino koa zanaky Abrahama ary efa tonga izy hitady hamonjy ny fiainana mandrakizay mihitsy no ampanantenan'Andriamanitra antsika ary zay ny famonjena atanteraka zany azy reto ny dingana telo tadiavo amin'ny fomba rehetra Jesosy ampiatranao ao atokantranonao Jesosy ary fahatelo aloavy ny tosa-pahotanao dia ho tanteraka aminao ny famonjen'Andriamanitra anio dia tonga hita amin'ity tokantrano ity ny famonjeko fa zanaky Abrahama kosa efa tonga ny zanak'olona hitady hamonjy ny very. Amen.